7 janoary Patrice Samuel Raray Tafika mpanoratra mpanao gazety filoam-boninahitra ny sampana Havatsy UPM Ambatondrazaka ary mpikambana tao amin'ny Akademia Malagasy i Patrice Samuel Raray Tafika. Avy any Ambatondrazaka no fiaviany saika nafantatra n'ity olo malaza ity daholo ny sehatra rehetra na teo anivon'ny fiangonana izany na teo anivon'ny fampianarana na teo amin'ny sehatra ny politika. Efa mpanolontsaina teo anivon'ny tanàna Ambatondrazaka ny tenany ary mpitantsoratra ny syndicat d'initiative Ambatondrazaka. Teo anivon'ny sekoly dia i Patrice Samuel Raray Tafika no mpitantsoratra ny voamiaran'ny sekoly protestanta be finoana Ambatondrazaka. Filohan'ny filan-kevim-pitondrana ny sekoly ambony protestante FJKM Ambohimiangaly tany amin'ny faritra iny ihany koa. Fantatra teo anivon'ny fiangonana ity mpanoratra iray ity satria izy no mpitantsoratra ny fiangonana protestante Ambatondrazaka Avaratrova. Ny nampanoratra ny Patrice Samuel Raray Tafika no nahalalany maro azy. Mpikambana teo anivon'ny Havatsa UPM izy ary filoam-boninahitra io fikambanana mpanoratra sy poeta malagasy io tany Ambatondrazaka hatramin'ny fotoana nahafatesany. Amin'ny maha-mpanao gazety azy dia saika nahitany ny asa sorany avokoa ireo gazety nivoaka tamin'ny fotoana androny, isan'ireny ny gazety boky sakaizan'ny tanora, ny gazety vaovao sy ny takariva. Maro ireo boky nosoratan'ity olo malaza ity fa ny tena nahalalana azy dia nitahirina Antsianaka 1770. Teo amin'ny 420 taona no nody mandry i Patrice Samuel Raray Tafika ny 17 janoary 2020. Maro voninahitra maro no misalorany toy ny Chevalier de l'Ordre National Malagasy, Officier de l'Ordre National Malagasy ary ny Commandeur de l'Ordre National Malagasy. 17 janoary 2020 nanakatonana ireo radio tsy miankina roa tany amin'ny faritany Antsiranana dia ny radio MBS tao Sambava sy ny 12 FM tao Antsiranana.